Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Nanontany tena mandrakarivo ty olona iray nanao hoe fanahoana ry ano mivavaka mandrakariva mba iovan'ny olona manodidina ahy nefa dia tsy ivalian'Andriamanitra izany vavaka ataoko izany. Indray andro anefa dia tonga saina izy satria tsapany fa hainy fony mihitsy aloha ny tian'Andriamanitra hovaina. Izay vao nen'ny hafa izay hivavahany. Eny tokoa, matetika dia mametra-panontaniana toy izany isika amin'ireo zavatra mitrango eo amin'ny fiainana. Misy toe-javatra izay avelan'Andriamanitra mitrango eo amin'ny fiainantsika satria isika aloha ny tiany hovana ho tsaratsara kokoa ary tiany hanana fo madio. Rehefa mivavaka ho an'ny hafa ianao mba hiova dia ianao mihitsy aloha no hovan'Andriamanitra voalohany. Arak'izany dia tokony hifampivavaka isika rehetra mba hanovan'Andriamanitra antsika. Izao indrindra ny torohevitra omen'ny apôstôly Jakoba ho antsika manao hoe ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Jakoba 5:9-10. Amen. Miteny Baiboly hanisan'andro mofonaina raisoamampo fazamalaina fartomotrany andro izao. Fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. Tsy finosika anjoron-damba ny fiarabana na kobonika natakanjo fa indro atolotra anao mpiaino ankafaliana koa dia miarabo tompoko lahy finaritra tompoko vavy. Amin'ity an'ity isika dia iresaka mahakasika ny atao hoe fifanajana. Ny fifanajana izay sotoavina amin'ny isika malagasy indrindra tao amin'ireo tolo izay zokontsika teo aloha saingy somary adinodino izany ankehitriny. Raha tenenina amin'ny teny fohy ilay izy dia hoe tena adino tanteraka ary indraindray aza toa tsy ampiasaina mihitsy. Dia ny zava-misy le olona izay mampiasa azy indray no ohatran'ny raisin'ny olona fa hoe toa adaladala satria mahalana dia mahalana ny fahitana an'izany hoe fifanajana zany na zany eny anivon'ny fiarahamonina na izany any anaty fiara fitaterana na any anatin'ireny atao hoe birao isan-karazan'ireny. Noho ny fahitana an'izay zavatra izay dia andeha isika eto amin'ny fandaharana fahaiza-miaina zany mba hampatsiahy kely izany atao hoe fifanajana zany. Izany no atao dia mba hakana lesona sy ahafahana mamerina mampiasa zany fifanajana zany indray amin'izao fotoana izao. Zavatra izay nisy aloha raha mijery lavidavitra kely tsika tany amin'ireo tolo zokontsika zany tany dia natahorana mihitsy izany hoe olona tsy mifanaja izany indrindraindrindra raha hoe olona nanao fahadisoana ka niteraka tsy fifanajana teo amin'ny fiarahamonina. Dia rehefa izay ny zava-nisy dia nisy mihitsy lalàna ara-piarahamonina izay natao tamin'izany fotoana izany natao hoe mativorona izay olona tsy manaja na niteraka lonolonona niteraka fanafitoinana teo amin'ny fiarahamonina indrindraindrindra moa raha zandry olona ilay tsy nanaja izany dia misy ilay atao hoe mativorona. Zany hoe ilay mativorona zany dia lalàna izay napetraka tamin'izany fiarahamonina zany. Inona moa ilay izy? Ilay mativorona zany dia teny izay entina ny laza
ny olona resy ampinomana izany hoe rehefa hita fa nanao fahadisoana teo amin'ny fiarahamonina ilay zandry olona rehefa fantatra fa nanao an'izany fahadisoana zany ilay zandry olona ka tsy nalaja n'ilay zoky olona na tsy nalaja n'ilay ray aman-dreny dia lazaina fa diso teo amin'ilay lalàn'ny fifanajana ka rehefa diso teo amin'izany lalàn'ny fifanajana zany io zandry olona io dia nosokajin'ny fiarahamonina fa mitovy amin'ny olona mamosavy na mitovy amin'ilay atao hoe mosavy zany zany zavatra zany ka tamin'izany fotoana ny famisaviana olona dia eloko ka rehefa tratran'izany eloko zany ny olona anankiray dia noterena na nolazaina fa mandoa onitra ka ny onitra zay nalotan'izany dia famonoana vorona ho an'ilay olona zay tsy najaina izany de iny zavatra iny zany no atao hoe maty vorona ilay olona de resy zany le olona anankiray zany lay maty vorona dia nentina teo amin'ny fitsarana dia rehefa nentina teo amin'ny fitsarana lay olona anankiray zay nandika ny lalàn'ny fanajana ohatra nanompa olona izy ohatra nangalatra zavatr'olona na nanevateva zoky olona sy ny sisa dia nentina teo amin'ny toerana fitsarana anankiray de rehefa tonga amin'le toerana fitsarana anankiray lay olona voapanga dia asaina mitelona hoditra koa miaraka mitangena de rehefa hita zany fa afaka mandoa ilay tangena sy ilay hoditra koa lay voapanga de lazaina fa olo-marina fa rehefa tsy maloa zany kosa ilay olona dia lazaina fa olomeloko ka dia ny tanana resy ampinomana zany ilay olona voapanga arak'izany dia noverina fa mitovy amin'ny mosavy ilay fihetsika nataony ka dia lazaina ihany koa izy fa maty vorona ilay olona voapanga ary dia teo zany no ny aviany ilay fitenenana manao hoe izay mamosavy matesa vorona de ankehitriny zany ny zavatra misy zany raha izany fiarahamonina taloha izany hoe mitelona tangena sy izany hoditra koa zany ve zany no ampiarina ankehitriny dia mety ho inona no zava-miseho ny tangena mantsy de tsy inona fa karazakazo faran'izay mangidy be ny odin'le hazo io na ny voniny de io karazakazo io zany lay tangena io no ranono dia atao miaraka amin'ilay hoditra koa anaovana n'ilay fampinomana zany ny zavatra nisy fa izay no ampisotroana an'ilay olona voapanga anisan'ny tafiditra tao anatin'ny tsy fanajana olona ihany koa ny fanaovana teny mitanjaka eo anatrehan'ny olom-pady zany izay lazain'ny tolo fa isan'ny mahavoavady tokoa zany zavatra zany ka raha sena misy ny olona izay manao zany teny mitanjaka izany eo amin'ny resaka ny fanaovana zany dia tsy maintsy miala salifito na miala tsiny mafy de mafy mihitsy amin'ilay olona zay nitenenana tsinina satria nahoana satria niverina ihany koa fa anisan'ny fampisaviana ihany koa zany zavatra izany zany zavatra nisy manahoana kosa ny zavatra iainantsika ankehitriny dia hita sy tsapa ombeny fa tsy mipetraka tsony ilay fifanajana tsy mipetraka tsony ilay fametrahana ny olon-dehibe na zoky olona eo amin'ny toerany misy ny manevateva misy ny manarabiraby misy ny tsy manao azafady misy ny tsy miarahaba sy ny sisa de hoy izahay hoe fa iny aza mbola tsy nisy izao fandrosoana sy fanatotoloana izao kanefa nahay ny fanaja tanteraka ny olona ny fanaja ary raha misy aza arak'ilay nylazaina teo hoe tratran'izany hoe tsy fanajana zany na sendra nanompa olona dia tratran'ilay atao hoe maty vorona koa ankehitriny efa misy ny fandrosoana efa mandeha sy hita ombenimbeny zany atao hoe fandrosoana ara- ny teknôlôjia moderna isan-karazany zany ka inona moa no manakana n'ilay fanajana tsy hotanterahana ankehitriny ny fandrosoana izay misy ankehitriny no laroina amin'ilay
fifanajana sy fahalalam-pomba nisy fahiny dia inona fa izotra tsara amin'ny fiarahamonina, iseho amin'izay le fifankatiavana, iseho amin'izay le hoe mpifanolo-bodirindrina mahay mifanaja dia afaka mifanaja ny any anaty fiara fitaterany, ny any amin'ny birao isan-karazany. Tsy tsara ve ny mamerina izany fifanajana izany mba isiny ny firindrana ara-piarahamonina, mba iseho indray ilay atao hoe ny malagasy dia mahay mifanaja, ny malagasy dia mifankatia, ny malagasy dia hitoerana zany hoe fahalemem-panahy, ary malagasy ny atao hoe manana an'izany fanahy maha-olona izany. Ka ny azo atao dia izao, ndao lalaina izany fifanajana, fifankatiavana, firaisamonina eo amin'ny gasy izany. Amin'izay fotoan'izay dia irindra amin'ny fiarahamonina, amin'izay fotoan'izay dia iseho indray ilay fahendrena nisy fahiny ary mbola azo ampiarina mandraka ankehitriny. Fahaiza miaina mampilamin-tsaina. Dia izay indray no masaka azona tolotra tanyity androany ity ametrahana ny mandram-piona ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. Ny namanao Stefan Azafiany no miarabanao izay manaraka izao fandarana izao ary ampifaliana no anaovana izany. Fandarana izay fampizarantsika ny teny avy amin'ilay Andriamanitra mpamorona sy mpanavitra ary mpamonjy atsika. Misaotra azy fa nitahiry teny omena ny tsirairay amin'ny fotoana rehetra sy ny toe-javatra samihafa rehetra izy. Kanefa alohan'ny ifampizarantsika izany teny voatokana ho amin'ny androany izany, araka ny mahazatra antsika raha teo, dia andeha hanondrika ny lohantsika hivavaka isika, angataka amin'ny fomba manokana ny fanatrehany. Jehovah ray tsara sy masina indrindra ny an-danitro, manondrika ny lohanay indray zahay raha anomboka izao fotoana ifampizarana ny teninao izao. Isaotranao noho ny fahavelomana nomenao anay, isaotranao koa noho ny fanahinao nitarika anay hiay noho ny teninao, hankafy ny teninao. Fankehitriny tompo mangataka aminao izay mba hanatrika amin'ny fomba manokana izany fotoana izany. Anamasina anay ianao ary hampanakiry ny teninao aminay izay rehetra miaino ny teninao, ary tahiry izany ene ny fonay noho ny asan'ny fanahinao. Amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo, amen. Efa hitantsika tany aloha fa tonga teto an-tany Jesosy Kristy mba hanao ny sitrapon'Andriamanitra ray. Ary efa nampianatra ny mpianany hivavaka koa izy, dia nampianariny koa ireo mba hangataka amin'ny ray manao hoe atao anie ny sitraponao. Nisy fomba nataon'i Jesosy sasantsasany tamin'izany no lazaina teto, fa akoatra izy ireny dia nitady mandrakariva ny firaisana tamin'Andriamanitra ray koa i Jesosy, arak'izay voalaza ao amin'ny reto andininy roa manaraka ireto, ireo roa ireo ihany no notsingaitsika. Ny voalohany dia amin'ny filazantsara ny Marka toko voalohany 5:17 manao hoe, amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny foa maraina alina koa izy dia nivoaka nakany an-tany foana ka nivavaka tany. Ary ny faharoa dia amin'ny filazantsara ny Lioka kosa indray toko 4:12 manao hoe, amin'ny anaran'i Jesosy mandrakariva no makitsika ny tenin'ny Tompo, ary tamin'izany andro izany dia lasa nakany an-tendrombohitra Jesosy
mba hivavaka ary naharitra ny vavaka tamin'Andriamanitra nandritra ny alina izy. Nandritra ireny fotoana ireny no nitadiavan'i Jesosy tamin'ny fomba manokana ny fanatrehan'ny rainy mba hanivozany hery amin'ny firaisana aminy ka azony manao indray ny sitrapony rainy amin'ny andro manaraka. Ary izay fananany ny rainy tao aminy izay no nahatonga an'i Jesosy ilaza ao amin'ny Jaona 4:10 manao hoe ny ray mitoetra ato anatiko no manao ny asa. Ary koa ao amin'ny Jaona 5:17 manao hoe raha izaho ihany dia tsy mahay manao na inona na inona. Dia toy izany koa no nilazany ny momba atsika ao amin'ny Jaona 5:15 hoe fa raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Fantany mahasarotra sy mafy ny ahatanteraka ny sitrapon'ny rainy ao anatin'ny nofo mahaolona izay niaina ny raha teo. Koa dia nitady mandrakariva izay ikambanana tamin'ny rainy izy. Fatany tsara koa noho izany ny fahalementsika ahatanteraka ny sitrapon'ny ray. Koa dia hoy izy hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Asainy koa izany izaso sy ianao tahaka izay nataony ihany mba hikatsaka mandrakariva ny firaisana amin'i Jesosy raha tiatsika ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra ray. Ao amin'ilay vavaka malaza nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany ao amin'ny firazantsarany Jaona 7:10 dia izao ny fivavahana nataony tsy ho an'ny mpianany tamin'izany fotoana izany ihany fa ho asy ho anao koa velona amin'izao andro farany izao. Ao amin'ny 2:20 tapany 2 sy 3:20 tapany 1 manao hoe mba ho iray ihany izy tahaka ny maha-iray antsika, izaho ao aminy ary ianao ato amiko. Dia eo amin'ny 9:20 tapany 2 dia ho izy hoe mba ho ao amintsika koa izy. Izaho ao aminy hoy Jesosy ary ianao Andriamanitra ray ato amiko dia ho ao amintsika koa zany ny mpianany ho ao amin'Andriamanitra ray so ao amin'i Jesosy Kristy isika. Tiany Jesosy tokoa raha mba ao anatintsika tsirairay izy dia hatanteraka ny sitrapon'ny ray isika satria tafakambana aminy. Raha izany mantsy noho izy dia ho tanteraka amintsika izay voalazan'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Filipianina 2:13 manao hoe fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony. Araka ny hery tsy hay tohaina omeny Kristy sady miasa fatratra ato anatiko ho ihany ny apôstôly Paoly manao izany ao amin'ny Kolosianina 2:7 hoy Jesosy raha nilazany amin'ny asa ataony ahatanteraka ny sitrapony ray arak'izay fahitantsika ao amin'ny Jaona 4:20 ny ray mitoetra ato anatiko no manao ny asa. Tiany koa raha hiteny toy izany isika ka manao hoe Jesosy mitoetra ato anatiko no manao ny asa fa tsy izaho. Toy izao no vavaka nataon'ny apôstôly Paoly ho an'ny mpino kristianina namany rehetra ao amin'ny Hebreo 13:20 Andriamanitra loharan'ny fiadanana ny ahatonga anareo ho vonoka anao ny asa soa rehetra mba hahatanterahanareo ny sitrapony ka ataony ao anatintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ane ny sitrany. Azadino ry havana fa mba hahatonga antsika hahatanteraka ny sitrapon'ny ray dia tsy maintsy manana ny zanaka ao anatintsika isika. Ary satria ny zanaka manana ny ray dia isika manana ny zanaka dia ao amin'ny ray koa isika dia ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika ny sitrapony dia hiteny foana isika isan'andro hoe hataoany ny sitrapony ao. Farany dia hoy ny mpaminany Isaia manamafy izany ao amin'ny boky nosoratany 2:20 rehefa manana ny Kristy isika manao hoe Jehova
manorona fiadanana ho anay ianao fa ny asanay rehetra dia tanterahinao ho anay. Izy no manatanteraka ny asa tahaka ny lazain Jesosy raha nanao ny sitrapony rainy izy hoe ny ray no manatanteraka ny asa. Ho antsika izany dia Jesosy manatanteraka ny asa. Iasa ao anatinao anie Jesosy mba hatanteraka ny sitrapony eo amin'ny fiainanao isan'andro. Izany fanirina izany no entiko mametraka ny mandra-piona indray ho anao. Tarika antsany fahamarinana. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re. Fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady. Iarahanao amin'ny Ramatora Zoelosoa Nirina Honore, teknisianina pikaroka momba amin'ny fambolena ara-boajanahary. Izay ilay feon-kira famantarana fa hianoka tanteraka ato anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana isika hiaraka amin'ny Ramatora Zoelosoa Nirina Honore. Miarabanao tompoko. Faly miarabanao fantsa dia fary miaraban'ny mpiaino rehetra manerina von'ny tany. Mikasika ninona indray ary ny atolotra ao an'ny mpiaino atsika? Ny atolotro atsika indray amin'ity androany ity dia fomba famondrana zanakanana na zanaka voankazo. Dia inona avy indray ary ireo fepetra tsara ho fantatra rehefa hamindra zanakanana? Rehefa anao an'io famondrana io tsika, vita ny famafazana azy teny ambony latabatra dia ho afindra amin'izay ary izy izao. Dia mila manomana fanampin-tsakafo isika. Fanampin-tsakafo entintsika amin'izany famondrana azy ho eny tanimboly be izany dia tsy inona fa mila tany mangaraika apoka isika na rano tainomby izay mamparihatra azy. Na zany ranona tanimanga no ataonao na ranona tainomby ilay marihatra be ireny. Dia afangaro tsara ireo ka tsoboka
ao amin'ny fakan'ny zanakanana. Rehefa aketsa amin'izay izy a dia izao no atao mialohan'ny anaketsantsika azy aloha jereo fa raha ohatra ka hoe lava loatra ny fakany a dia etezana kanefa zao a misy fanamariana atao alohan'ny ampiasana ho an'le ety a dia efa ety spesiala zany a ho an'ny zanakanana dia mba tsy kitikitihana hoe anaovana zavatra hafa satria indray mety mitondra mikroba iny ety ampiasaintsika iny a dia indray no teraka aretina amin'le anana na ny voankazo afindratsika. Ka raha ohatra hoe nampiasampiasainao na nampiasampiasain'ny ankizy ny ety a dia hosory alikaola kely aloha dia izay vao entinao ampiasaina hanetezana an'ilay zanakanana. Ny fakany zany a analana kely a na ery amin'ny raviny ambony ery koa somary anapahana kely. Ny zanakanana dia tsarovo mandrakariva fa rehefa misy raviny 4 na 5 dia efa azo afindra izy zay, efa matanjaka izy. Dia araka ny voalazako teo hoe anapahana kely a ery amin'ny fotony ery raha lava ny fakany dia ny ery amin'ny tendrony koa anapahana. Tsy misy refiny ve zay tompoko? Tsy misy fa rehefa ohatra hoe hitanao hoe tsy forotra izy rehefa ao afindranao a ao anatin'ny tany a dia efa mety. Satria manko raha vao miforotra iny fakany iny a dia lasa ratsy ny bikan'ny zavatra ho azonao ao, indrindra zavatra hoe mamaka no ataonao ao. Dia ny zavatra ataontsika mamaritra ny soroboly zany ho an'ny anana zany isan-karazany ka 30 cm ny elan'lelan'ny lavaka sy ny soritra dia atao dipanorina ny fametrahana azy a isaky ny lavaka. Elanelan'ny lavaka sy ny soritra atao dipanorina. Azonao azavaina kely ve zay tompoko elanelan'ny lavaka sy ny soritra zay? Ny lavaka zany a ataonao 30 cm dia le soritra ihany koa ataonao melanelana 30 cm kanefa arakaraky ny zavatra nafindranao. Raha ohatra hoe zavatra lehibehibe zany io 30 cm io, fa raha ohatra ka hoe poireau, tongolo dia ireny tsy mila 30 cm fa eo amin'ny 20 na 15 cm ihany dia efa ampy. Raha azoko tsara zany a ny soritra dia ny ilaina mba hampahitsy an'le lavaka izay atao. Dia ny elanelan'ny lavaka 30 cm ny lavaka tsirairay, dia ny elanelan'ny soritra izay atao koa ahafahana manao an'ilay lavaka 30 cm. Zay ve ilay izy tompoko? Ia. Dia atao dipanorina zany. Atao dipanorina. Ia. Ny zavatra tokony ataontsika manaraka ho manome aloha ny lavaka izay ho asianao an'ilay zanakanana. Dia manana azokoely nofisahana izay ny tokony anaovantsika azy na manana an'ireny plantoir ireny isika. Azokoely nofisahana zany. Dia arivantsika no mamindra. Aza mamindra zanajavatra zany amin'ny atoandro. Fa amin'ny arivany tsara amin'ny rahantsika an'ireny zavatra izay volentsika ireny. Dia asiana alokaloka izy mandra-pahazo ny aina tsara. Tsy tokony ho adinitsika mandrakariva zany ilay ranonjezitra. Rehefa mamindra azy itsika afaka efatr'andro namindrana dia efa asio ranonjezitra izy. Mandra-pahazo ny aina dia toy izy ihany le manisy ranonjezitra kely anazy ataovy isan-kerinandro indray ao. Satria sady manome aina n'ilay voly iny no mampitombo azy aingana miakatra aingana ny vokatra. Dia ny fanondrahana ihany koa zany. Dia ny fanondrahana tsy adinitsika iny. Amin'ny rorinina zao zany dia ny tsara amin'ny hariva na ny maraina aorinan'le fanala iny tsika zay vao manondraka. Fa aza manondraka raha mbola misy fanala eny an-tsaha fa vao miha manimba ny voly. Ia.
ono atompoko ny teneninao hoe rehefa mety karazan'anana na voankazo dia ohatr'izay izany ny fipetrarana sa hoe rehefa mety fambolena rehetra dia ohatr'izay ny fipetrarana rehefa mamindra n'izy ireny. Ny voankazo indray arakaraka ny voankazo vilenao fa ny voankazo ny elanelany tsisy latsaky ny 2 metatra ny elanelany ny rano lavaka. Mbola ataontsika manaraka izay izany. Fa ny anana izany izao izay lazaiko izay. Ya. Misy afatra indray ve tompoko tianao apetraka na fanamariana mahakasika izay fomba famindrana ny zanakanana izay? Fomba famindrana zanakanana io izany rehefa rahantsika tsara ireny calendrier-pambolena ireny sy ny torohevitra ny teneniko teo dia tsy ho andairan'ny bibikely sy ny aretina firiko ny volintsika izany. Satria efa nanao an'ilay fanampin-tsakafo tsika, efa matanjaka tsara izany ny zanakanana nafindra iny. Tany aloha ianao nanome an'ilay hoe fanomanana an'ilay fanampin-tsakafo ilay ranona tainomby na tanimanga raikapoaka dia hoe afangaro dia atsoboka ao mifaka an'ilay zavatra. Tsy misy fatrany ve izy io hoe ho an'ny tany izao dia izao no tokony atao sa hoe rehefa marihatra fotsiny? Rehefa mamparihatra anazy fa io aloha izao dia ho an'ny tany ray ary io mahavita tany ray ary. Azadino ny mitondra mbavaka mandrakariva ny zavatra izay ataontsika satria itsika dia mpanompo tsy mahasoa ary Andriamanitra ilay tompony ny asa no tena mampaniry sy mampavokatra n'io zavatra ataontsika io ka eto mbavaka mandrakariva izany ny zavatra rehetra atao mba hitantsika fahombiazana sy tsy fahatantoko. Misaotra tompoko. Dia mamokara be tsika rehetra. Ry tantsaha izay makolokolo tokoa ny manana ny soa, izay manaraka ny fepetra ny mahavanim-boa ary raha ho ary ireo torohevitra tsotra azo ampiarina tsara mahakasika ny fambolena dia hiatsara ny nofotaninao, ny vokatra hitombo tsara, ny mpihinana ho salama tsara ary dia hitombo ny fidiram-bolanao. Amindra zanakanana. Tantara no soratan'ny Vanjaniaina, andrenesana ho an'ny Artina, Sam ary ny mpanoratra. Mba novy dite ray ry mamamboana. Dia mba ataovy bebe ronono apodipody aina. Dia mba asiomena kely telo sy mofo gasy telo ry azafady. Andraso vao karakarainy. Zany ve dia ho ampiralody fa ataovy maromaro Traisy, ay ve izy ireo mity azafady ry ny hafa tena nona mihitsy dia avy etrany dia nanao komandy ary ataovy misimisy ho afa araza ho abe anareo zao ve tsy tena mila fanampy mihitsy. Zao aza tsy atao hitan'ny fleurisy ny fihinanana aziko. Mandrahoana tsy hividy pataloha atsony angeon'izy raha mbola mitombo amin'izao dia aleo mba isotra betsaka, dia aleo mba manao ody ambava fo miafina kely rehefa ty fa vizana le vavonika ny tena miasa. Sa hoana ry mamamboana. Tena tsy miova mihitsy raha aloha dia hatramin'ny fahatany rany ka manahoana aloha ny fambolenao Fanga efa antitra ny fijerin'gazy ireo moa taloha nefa zaza efa avy nikarakara ny tany amindrana an'le zanakanana iny ko tsy mitaraitana mepaka izany lody. Atray fa nga efa afindra sady le zanakanana nafafy ambony lataba. Raha rak'ireny fampianarana azonay reny dia hoe rehefa misy ravony efatra ny zanakanana dia efa azo afindra. Tena mahatadidy lesony raha lody lody anay ty fa aza dinony somary manapaka kely ny fakany rehefa hitanao fa lava loatra.
toy izany koa ny tendrony ravina rehefa mindra azy mba ho tonga lafatra ny faniriana zanakanany. Zay de ataovy madio azo antoka tsara ny fitaovana fanapahana azy iny. Raha mety aza de sasao amin'ny alkôla mihitsy, so sanatria misy mikroba ka amindra amin'le voly eo ndraiky Way, atao mitovy amin'le any amin'ny dokotera mihitsy zany izy tiry Zeroma. Zay mihitsy. Ka mamerinendroa no manantitrantitra ringatia eo amin'le famaritana an'le sorobolo mo onga hoe atao 30 santimetatra no atao elan'elan'ny tsipika tsirairay rehefa manao soritra. Satria volo manara-tsipika ihany ny atsika. Zay mihitsy. De 30 santimetatra ohatran'izay ko moa no elanelan'ny lavaka tsirairay ametrahana ny volo afindra. Azonga tsara. Eo amin'ny soritra natao iny no ametrahana ny lavaka tsirairay. Fa ataovy dia mpanorona rehefa mametraka ny lavaka. Saingy zao io rehefa 30 santimetatra elanelan'ny lavaka io mety io arakaraka ny voly atao. Mety tsara zao io rehefa io amin'ny voly lehibehibe. Fa raha kelikely tompoaro sy ny mitovitovy aminy de efa mety na 5 na 20 santimetatra aza ny elanelan'ny lavaka. Dresy, raha rivo zay no ndeha hanao famindrana ny zanakanany araky ny toromarika nomenga. Tsara za mena kely vo mafana zany ry mamambona. Ka ho ampiana ve? Sa ka atao lasopy ka? Tsara ny lasopy ato raha loha dia io mihitsy zao no andrasako eto. Zany Hedre, efa ity loarako ty reny lasopinao raha Zeroma. Ay, misaotra betsaka. Dray lasopy tongotrombo mihitsy anga izany. Etsya atao ahoana kosa ny tsika mandy an'ity. Fa tsy atao io mason'ny fleurisy mba anao raiky io aka. Sady mito ihany ny resantsika amin'le fambolena Zeroma. Marina zany de aza dino ary ny manomana le fanampin-tsakafo ka zay aniny eritreritra hoe avo misakafo atoandro vo mandihy. Sady raha mifahirany fleurisy tsy hitondra ody ambava fo zany mihitsy iny fa hoe mila mihena hony mijaly any ay. Zay enery Zeroma ny anto mba hanohanako aty ambadimbadika aty. Tena mariny Lôdia fanampin-tsakafo any zanakanana mialohan'ny amin-dranazy ny resako. Nienga kosa de anona ho any ambava ihany. Izy aloha aiza moro fleurisy ny tsy miamiana. Zay voky anery Zeroma maraka ny namany ty aza tsy mbola ampiko satria zara raha nalany sakafo tamin'ny maraina vokatry ny loka. Ory mamambona mba melo lasopy ray ao aloha so de lagny fa mandehibe izany misaotra andrindra de ono aringaty. Dia ahoana ndray moa zany ny am'izany fanampin-tsakafo zany ka?
aza matahotra nga fa tsy sakafo any an-trano no alaitsika fa tany mangaraika apoka tapohana rano afangaro tsara de atao zay amparihatra azy na ihany koa ranona tainomby atao marihitra samy mety daholo reo tadidikoringatya atsoboka amin'iny aloha le fakan'le zanakanana zay voaketseny amin'ny tany amindrana azy tandremo tsara mba tsy lefitra na iforotra ny faka rehefa mametraka azy ao andavaka ka araky ny efa nilazainga kosany de hoe zay no anisan'ny anapahana ny faka raha lava loatry rehefa mamboly azo koa de azo kely no fisahana na plantoara no ampiasaina dresy efa nanamboatra mihitsy aka iny zany nisotro kely ny zanakanana tonga ndray raha fa tokony mahavita oatra ninona moa le fatra nomengaty hoe fa nampitsakafo an'ny tany rayara zany fatrarainy meko iny rehefa mamindra azy nga de aza dino ihany koa ny fanaovana ny ranonjetsika atondraka amin'ny vola isan-kerinandro mandra-pahazo ny aina tsara zay tombontsobe no azo amin'ny fanaovana an'io songafanana mafy satria ny fanaovana azy io no manome aina ny voly sy mampitombo ny voly aingana be saty zany mory zeroma zay de zay tokoa nefa na de zany aza tandremo so adino no manondraka tsy adino ka ary atao intelo isan-kerinandro rehefa maina ny andro zay de tsara raha riva no manondraka de asio alokaloka fonina iarovana azy amin'ny ainandro sy mandra-pahazony aina tsara izay ary rehefa ririnina morongiady ahoana mety foana no manondraka amin'ny rivy zay ara ho afa lera matoino mipedoika be ohatran'ireny faramaraina kosa ny te hanondraka mety very zeroma amin'ny andro ririnina mety ka fa rehefa lasa ny fanala amin'ny maraina ny ririnina zay vao manondraka nga satria raha ao anatin'ny fanala ny manondraka de lasa manimba le volony ray mazava ringaty fa misotra sady ny sakafo ny vatana noho ny sakafo ny saina aiza le komandy faroro mamambola matsiro tsy mahagaga mihitsy raha loatra raha ohatr' zao ny abianko ka ze voky any ho amaraka ny namany zay aloha ny voly aza ny zeroma mila fanampy-tsakafo ka maika fa ny olona mety mihitsy ka zay oa fa rehefa araka tsara zay fipetrahan'ny famindrana zanakana zay de azo vokatra tsara sy betsaka sika misotra atoko tsisy raraka tany ny fampiarana fahazamanangy ohatray ka tsy flerisy very apita mivikiviko atiry io anao inona tiako flerisy tena izy indry zeroma aleo afindrako atao amin'ny aloha ty zanakananty ka tsy raha riva very zanakanana vao afindra aloha dia vatikaatory zeroma fa vitya vle misy lasopy raha iso aloha ty de ataovy hoe moditsinina mbola tsy lany any eny lasopingaty sao ngaty sady nofomby mihitsy izany ataovy ao aloha mamambola aza mbola miteny ary aza miteny mihitsy hoe nanampy lasopy tongotromby very a lasopiko
lodia de ho arina zany io nefa ny izy ty vony komandina teo e ny raso aloha aleo mihitsy ahitrangana ny boy zany tatabitran' zany zeroma aoringiamba jerekely ao e ao ratsy petraky izany fa ahoana ry jeroma anapakany lalan-draha tonga fa ahoany ho tateraka zany lazay ny filerisy kloty foy sa sikina no azo ngiandro any satria rovotra le pataloha lozy de tsy vititsony zany filerisy lozaingatia lasopy etantsanakanana entika maranako azy efa mivoaka ny boky nosoratako fahatelo izay mitondra ny lohateny hoe ny teknika mpambolena ho an'ireo karazam-boly rehetra izay marobe nareo no miantsana amin'ny telefona sy mandefa SMS amin'ny telefonako ihany koa hoe nga tsy misy fambolena voly zao de jereo fa amin'ile boky fahatelo io zany no misy ny karazany voly rehetra ary misy fomba fambolena maro samihafa ao anatiny io zay tokony ho haitsika sy ho hitatsika ka de tongava ty amin'ny AWR na mihetsoa ahy fa za aloha tsy mipetraka eto Antananarivo fa za ny ambanivohitra no mipetraka ka raha ohatra ka ilainao maika ny boky de tongava ato amin'ny AWR raha ohatra ka tsy de maika ny ilanao azy de atsoy amin'ny telefona fa samy misy na aty amiko na ao amin'ny AWR ny vidin'ny boky de R2 satria ny karazany voly rehetra na ao anatin'izay boky zay de mazotoaritsika manjifa ny boky raha ohatra ka mila fanazavana misimisy saotra tompoko antenaina fa nandraisanao fahalalana vaovao indray ny fiarahana tamin'ny ekipa ny feon'ny fanantenana teto masotoary manao fampiarana dia hitahanao an'ilay raintsika ao an-danitra ao na manao fanjaniaina sy samina nanomana sy nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainanao anao teto amin'ny manaraka indray azy akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana mbola mifantoka mihiraka nampanaovan'andriamanitra antsika hitory filazantsara maneran-tany nilesontsika hatrany hatrany ary tsindrina manokana ao anatin'izany haverimberina ny hoe asa fa tsy kabary aloha miasa kanefa tsy nahita fahombiazana toy izay tsy miasa fa be resaka fotsiny satria rehefa tsy nahita fahombiazana ianao dia tsy kivy fa maka lesona ary maka ery avy amin'Andriamanitra mba hahafahanao manatsaratrany ny fomba fiasa fanontaniana ho valiana amin'ity anio ity makasika ny hiraka nampanaovina antsika dia ity inona moa ny votoatin'izany hiraka izany inona no ivon'izany hiraka izany ny ovakitsika aloha izay voalaza ao Matio 7:20 andininy 12 ka hatramin'ny 20
Matio 7:20 andiny fa 40 ka hatramin'ny 20. Ary ny mpianatra iraika ambin'ny 10 lahy dia nankany Galilia ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy alehany. Ary noho ny nahita azy izy dia niankohaka fa ny sasany nianahana. Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe: efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny ivon'izany iraka izany a dia ny hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ahoana hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra? Mampianatra azy ireo dia manao batisa azy eo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, dia mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiny tompo antsika. Ny rana zany isika hampianatra ireo izay hitoriana ny filazantsara ny atao hoe finonan'Andriamanitra, dia hampiditra azy ireo amin'ny fianakaviam-ben'ireo mpino. Zao mivakitsika eo Marka 4:12 sy ny 14. Marka 4:12 sy ny 14. Ary hoy Jesosy taminy: mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, tsy ny jiosy ihany fa ny olombelona rehetra, izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no elohina. Afatra ho antsika izay mieritreritra ny hoe rehefa mino dia mety izay. Tsy mety, tsy maintsy maneho ampahabe maso amin'ny alalan'ny batisa ampahabe maso ianao, fa tsy menatra an'ilay Jesosy izay arahanao. Ka dia miantso antsika mba hanaiky atao batisa raha tiantsika ny andray ny famonjena feno avy amin'Andriamanitra. Asika raisina amin'ireto endriny efatra ireto ireo singa fototra mandrafitra ny iraka lehibe izay nampanaovina antsika, voarakitra ao Matio 7:20 andiny 40 ka hatramin'ny 20. Zay fa nivakitsika teo. Voalohany dia hitantsika eto Jesosy mibaiko ny mpianany ho any Galilia hiaraka aminy. Manarak'izay dia manatona azy Jesosy, nanambara tamin'izy ireo ny fananany ny fahefana mampanapaka azy ety an-tany hatrany an-danitra. Dia avy eo dia naniraka ny mpianany hanao asa manokana amin'ny alalan'izany fahefana nomena azy ireo mivantana izany. Dia ny hanao mpianatra, ny hatonga ny firenena rehetra ho mpianatra. Ary farany dia nanome toky Jesosy fa omba ny mpianany hatramin'ny farany. Dia mario tsara fa ity teny fampanantenana ity hoe indro izao ombanareo ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao, dia mifamatotra amin'ilay iraka izay manaiky handeha hamita ilay iraka no mahazo an'izay teny fampanantenana izay, fa tsy natao an'ny olona izay mpanafana seza ao am-piangonana fotsiny izany, fa mila mamita iraka, mila mandeha mihitsy mitory ny filazantsara. Raha tianao ny ahitan'izany fitahian'Andriamanitra manokana izany, fiarovan'Andriamanitra, fiarahana aminy amin'ny asa izay atao, izay mantsy ny hevitry ny hoe indro izao hombanareo. Ny fanaovana mpianatra no asa ary lara-pahamehana hifantohana ao anatin'ilay iraka lehibe nampanaovina antsika. Amin'ny teny Grika nanoratana an'izany tany am-piandohana dia toy izao arabaky teny no fanombohan'ny Matio 7:20. Zao ny filazany azy: arak'izany efa fizotran'izany dia ataovy mpianatra. La hoe arak'izany dia milaza fa ilay iraka dia miankina amin'izay vao avy nambara teo aloha. Eo Matio 7:20 dia ny hery sy ny fahefan'i Jesosy amin'ny mampanapaka azy, izay no anirahana antsika hanao ilay iraka. Arak'izany fizotran'izany avy amin'ny fandresena azony tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty izany fahefana izany, ary tsara marihana fa ny hoe ataovy mpianatra ihany no matohateny amin'ny filaza mandidy manan-kery indrindra ao anatin'io iraka lehibe io. Ataovy mpianatra, baiko mandidy mihitsy izany.
raha fitinina dia voalaza mazava mampianatra ny olona rehetra manero an-tany manao batisa azy ireo zay rehetra manaiky ary mampita ny fampianaran'i Jesosy amin'izao tontolo izao. Ireo dia dingana ao anatin'ny fanaovana mpianatra avokoa. Mampianatra dia izay rehetra resy lahatra manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany, ny famonjena nataon'i Jesosy ho azy, ny famelan-keloka omeny Jesosy azy, dia atao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Fa tsy mijanona eo, mampianatra azy ireo koa izay rehetra nampianaran'i Jesosy antsika. Tsy mijanona eo amin'ny batisa zany. Rehefa vita ny batisa dia mitoy ny fianarana mandra-pahatonga azy ireo ho lasa mpampianatra indray. Dingana ao anatin'ny fanaovana mpianatra daholo zany. Mitarika ny mpianatra ho amin'ny tanjona anankiray mazava Jesosy dia ny hoe ataovy mpianatra, ataovy mpianatra, ataovy mpianatra. Io an-dalan-teny io no nisan'ny fanambarana iraka lehibe indrindra ao amin'ny soratra masina manontolo. Ny teny fikasan'i Jesosy momba ny mpianany mandrakariva no mamarana an'izany. Mazava fa tsy natao an'ireo mpianatra voalohany ihany zany zay vory tamin'ny fotoana manokana io. Io iraka lehibe io zany dia tsy natao azy ireo ihany. Tsy ho vitan'izy ireo samy rery ny andeha ho any amin'ny firenena rehetra anatanteraka ny iraka fanaovana mpianatra, dia fa mahafoaka ny olona maneran-tany zany iraka izany. Ary tokony hanao ny asa fanaovana mpianatra izay rehetra mpanaradia marina an'i Kristy. Mety an-tany angamby ianao hoe aizahoaizao amin'ny tenin'Andriamanitra no milaza fa tsy ireo mpianatra ireo ihany natao handeha hitory ny filazantsara maneran-tany, fa isika ihany koa ao amin'ny vavaka nataon'i Jesosy eo amin'ny Jaona 7:10 dia izao nolazainy. Ao amin'ny Jaona 7:20 andininy 20. Jaona 7:20 rehefa nivavaka ho an'ny mpianatra izy. Tsy ho an'ny reto ihany no angatahako, fa ho an'izay rehetra mino akoho no ny teniny, mba ho iray ihany izy rehetra. Hitantsika amin'izany fa izay rehetra manaiky ho lasa mpianatra Jesosy dia lasa isan'ireo mpianatra ihany koa hitoro ny filazantsara maneran-tany. Ary amafisina tsara fa natao an'izao tontolo izao ny afatra toriana filazantsara mandrakizay an'i Jesosy Kristy, tsy hanavahana faritra na firenena na fiaviana na saranga na foko, fa ny olona rehetra dia voafoaka amin'ilay hoe firenena rehetra. Ataovy mpianatra. Dia eto am-pamaranana ny fiarahantsika mianatra tamin'ity anio ity dia apetrao amin'ny tenanao ny fanontaniana: inona no ako ny ho baiko ny Jesosy io eo amin'ny fomba fiainanao sy ny fanomponao ny hafa, eo amin'ny fiainana andavanandro mihitsy fa tsy amin'ny andro fivavahanao fotsiny. Ary inona no azonao atao mba ahatonga anao havitrika kokoa amin'izany asa izany, dia ny asa izay niantsonanao ihany koa. Tsy natao batisa ianao mba hiakatra any an-danitra fotsiny, fa raha tena tian'ilay Andriamanitra hitondranao any ianao dia tsy maintsy miara-miasa aminy ho tia ireo olona rehetra izay nandatsahany rany ihany koa mba handray ny famonjena tahaka anao. Ka dia mampirisika anao izahay hazoto handray anjara amin'ny famontanan'io iraka lehibe io. Ataovy mpianatra izay rehetra mifanena aminao. Tsisy antery fa anjaranao kosa ny mampianatra, dia anjaran'ny Fanahy Masina ny mandresy lahatra, fa manatsafidy ilay olona anaiky na tsia. Ka izay rehetra manaiky dia atao batisa ho tonga mpianatra. Andriamanitra ny hitahany tsirairay amintsika amin'ny asana andrana antsika. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.